94 io a Canada tamin'ny 2005 Argentine 2010 Afrika Atsimo 96 dia napetraka ho fepetra azahoana miara-miasa tao amin'ny Union Européenne mihitsy aza ny famelana malalaka ny LGBT. Dia io zany dia rehefa miara-miasa amin'ny Union Européenne dia asisiny eo foana io hoe zay mila an'izay. Tany Suisse zao farany teo tamin'ilay karazana fanadinana momba ny zon'olombelona dia nanao sosikevitra zareo ary isan'ny sosikevitra nataon'zareo hoe avy aloha halalaka ny LGBT any Madagasikara fa tsy nanaiky moa zany Madagasikara tsy nanaiky tsika lavintsika ilay izy midiny tsika misy lalàna zany eto amintsika zany zao alefaso zanaka alefasinay eto Madagasikara zany dia lalàna momba ny adeloko ao amin'ny andininy 331 no milaza azy fa mahavoasazy manao firaisana amin'ny mitovy fananana latsaka ndraiky amin'ny 20 taona na dia nisy faneken'ilay olona na nisy consentement za raha mbola latsaka ndraiky amin'ny 20 taona ka samy lehilahy ohatra manao firaisana dia samy lehilahy ka ny anankiray latsaka ndraiky amin'ny 20 taona dia mahavoasazy mampigadra ejerejetra dia tsika moa zany kivy malagasy hoe efa ahoana koa ty ataon'ny efitsika amin'ity ka tsika nefa tsy niara-miasa taminy fa tadio koa nefa fa be dia be ireo firenena miasa amintsika amin'ny vondrom-piango ny homosexualité tsika moa zany tsy manaiky ohatra hoe ny PCUC zao fiangonana presbytera fotsiny tsika fa tsy voatery iara-miasa aminy amin'izany fanohanana homosexualité izany tahoara vadika tsika ahoana sika fa tsy ny hafa zany hoe rehefa mbola tena tsika zany tsika ahoana moa zany sika rehefa resahana tsika ny LGBTQ dia fanapahan-kevitr'olombelona ka iaino ny maha protestanta réformé anao fitsipika sy ny tahoran'Andriamanitra raha sanatria zany mahakasika atsika io hoe misy eritreritra mipitsopirana hoe iaina amina zavatra tahaka izany dia tsarofa protestanta réformé tsika ny fitsipika ny discipline sy ny tahotra an'Andriamanitra le Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra le Andriamanitra zay tompon'ny hery rehetra zay tsy afahantsika mandeha mihoatra mankany amin'izany fanao mahavoafady izany. Inona koa tadiavo amin'ny soratra masina ny fahamarinana momba ny LGBTQ mila mamaky zany maha protestanta tsika zany tsy mitady amin'ny fampianarana scientifique any hoe zao ny siansa mahatonga an'io ange araka ny siansa dia zao fa mitady tsika ny soratra masina aiza ny soratra masina inona ny marina inona ny diso resantsika eo zay avy eo manaraka izy tiana ve sany sitrapon'Andriamanitra amintsika protestanta tsika moa zany dia makatoa 100 isanjato na 200 isanjato ilay vavaka nampianaran' Jesosy atsika manao hoe ny sitraponao no atao fa tsy ny anay zay maha protestanta atsika zay faninao atsika tenatsika mihitsy zany rehefa ny tenatsika mihitsy ny ankonantsika mitady tsara mahay manavaka tsara inona ny tsara inona ny ratsy iza ny maninona dia iza ny maninona mamantatra tsara ny zavatra rehetra miazona zay dia iza ny maninona mamantatra tsara ny zavatra rehetra miazona zay tsara ny zavatra rehetra tsy hoe badola fotsiny ianao zany LGBTQ zany ny resaka sony zany fa mamantatra tsara inona zany inona marina zany rehefa tsy mahafantatra an'io ianao dia sahala am'le am'izao fotoana zao le hoe IA le intelligence artificielle misy koa ny intelligence émotionnelle misy intelligence artificielle dia ny olona zany zao rehefa tsy alainy ny sary vadinao dia ampiarahany amina tovovavy kely raha lehilahy zany le rangahy dia raha lehilahy zany dia ampiarahany amina tovovavy kely fampisakamina dia mifanoroka tserina dia ampisehony anao dia alefany amin'ny MP anao na sahala am'izany avy anao dia tsika manoloana ny LGBTQ plus mbola misy plus ary voalohany aloha tsy aloha nareo mamaky azy ary mamaky azy kely nareo raha vovakinareo le soratra eo amin'ny tableau voalohany zay tsy fahavalotsika izy tsy namany sika amin'izany fanao zany miavaka tsara zany tsika tsy fahavalotsika izy tsara amin'e zay tsy ekentsika eo fanao ara-dalàna zany ao amin'ny Joda fahafito misy an'izay fa azonareo vakiana rehefa ny an-trano nareo tadio fotsiny raiso loty maninona izy le Joda fahafito izy le Joda fahafito Joda andiny fahafito Joda andiny fahafito mbola hita kely io
misy joda ny baibolinareo a ary toy izany ka nanaraka nofo hafa zay nijangajangaka nanaraka nofo hafa zay ny navoan'ny Sodoma sy Gomora ne vily nanaraka nofo hafa vily lalana perversion ne vily nanaraka nofo hafa vily lalana perverti dia simany tanàna somana ny tanàna dawary manaraka mila fantaritsika ireo avatsika ireo ka hanampy azo afaka amin'ny filanama voafady zany sika zay ny lazan'ny Paoly azy ao amin'ny Romanina kely homo Romanina efa nahita zany nareo efa namaky an'io texte ve nareo manisy fotoana angambany Romanina 1:27 manao hoe amin'ny anarana Jesosy ataka zany koa ny lehilahy fa namelany fanao amin'ny vehivavy izy ka namaimay tamin'ny fampilansa amin'ny lehilahy ny fanao zay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tena amin'ny lehilahy ny fanao zay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tenany ny valiny tsy tokony izay tokony ho azy no fiviliany filana mahavoafady io vily io mahavoafady io vily io fa tsika zany mila mamantana izy reny dia tsy hoe ndeha tsara azy tsika nandeha hamono zany mila mamantana izy reny dia tsy hoe ndeha tsara azy tsika nandeha hamono azy na zany am'zany tsy hoe atao tsy hoe tsao moa zany fa ny tany amin'ny firenena sasany ke ny olona voan'ny Covid ny tifiriny fa tsisy aty aminay izy zay izy zay dia lasitsika midina fahatelo fa efatritsika zao ataotsika ho adidiny mitaiza sy midaridalana azy ireo anaraka ny lalana marina Daniel 12:3 mamerina ny maro amin'ny fahamarinana io le zay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho taka ny kitana mandrakizay doria ataotsika ho adidy mihitsy adiditsika tsy hoe jerena fotsiny tsy hoe tsaraina fa atao adidy hoe ahoana ny amerenana ny fahamarinana za misy fiangonana mahafinaritra eto Antananarivo eto fasana mamola manohy izy zao io fiangonana ifitsika Ambatomeny io zao tena ny azy ny mpivaroteny ireo tena zareo no mitaiza azy tena tezain-drareo mihitsy izy efa tao averina amin'ny laoniny moa zany ny olona nalakeliko io manotak'izay aty amintsika koa nge betsaka mpivaroteny betsaka ny olona mivily lalana aty fa dia tandreo moa jerentsika fotsiny izy fahadimy raitsika mandraikitra ny mampianatra azy ireo ny soratra masina fa tsy ny fanoliana azy tsika mampianatra soratra masina azy ireo fa tsy ahilika akory reny olona eny io mantsy amin'ny problema ny zareo moa zany am'izany de hoe ahilana tsy tokony hanilika fa mampianatra ny soratra masina azy reny 1930 ny soratra masina anankiray io manao hoe mahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny kely saina zay le mampianatra ny soratra masina mamoaka ny tenin'Andriamanitra mamoaka ny hevitry ny tenin'Andriamanitra io koa zany zao misy problema kely